miarabantsika rehetra. Misy zavatra partageko aminareo, zavatra izay niseho aminah omaly alina. Tsy maintsy partageko aminareo satria tamin'ilay zavatra niseho taminah tena niteny mihitsy aho tamin'i Jesosy hoe partageko anatin'ny assemblée ity mba hanome courage olona mba hivavaka plus. Fa tena vraiment c'est inexplicable. Omaly aho rehefa avy niasa zany reraka tena tsy haiko mihitsy ataoko, tsy haiko hanazava aminareo hoe atraiza le arerahako, tena tsy ary reraka ohatran'izay mihitsy avy niasa satria marobe mihitsy asa tampiasananay. Dia rehefa tonga tantrano zaho dia angapana anareo rehetrarehetra angapa nahaino an'le misy partage koa nalefako, tsy haiko 22 heures ohatran'io angapa nandefasako anazy dia nalefako iny. Dia avy eo moa zaho nanao douche, karakara sakafo dia ndeha amin'ny endroit secret amin'izay. Fa tena tsorako aminareo fa tena reraka, tena tsy possible atsony mihitsy za andeha hanao endroit secret. Nihodikodina tanatin'ny trano ary tena nisisika tsy navelako mihitsy, tena niteny mihitsy hoe Jesosy reraka fa meo hery, tsy possible mihitsy eo andeha tory tsy hanao any endroit secret comme d'habitude. Tena tsoroko aminareo fa tena nisisika tsy navelako mihitsy, nihodikodina eraky ny trano meo hery a Jesosy. Dia tena dia mbola hitako foana le areraha mandeha farany nandeha tamin'ny fandriana natory. Dia teo ampatoriana amin'izay zany dia niteny aho hoe anatin'ny eritreritranao ny teny hoe sisy ataoko angamba dia tena hoe hiantso ny anaran'i Jesosy fa tena tsy haiko aminareo ny hanazava le arerahako. Tampotampoka teo ohatrany misy hery nanosika anahy, lève-toi pour aller dans l'endroit secret. Dia nitsangana dia nandeha amin'ny endroit secret. Lohalika tsy nipetaka fotsiny sisa, nandohalika. Dia teo izy aloha niteny tamin'i Jesosy hoe mbola teo ihany le arerahana. Niteny tamin'i Jesosy raha misy angamba dia tsy tafanao louange comme d'habitude que je fais, mais mettez louange telo fotsiny angamba dia arrêteko. Tanatin'ny eritreritranay io niteny io dia lasa amin'izay aho rehefa nanao an'le louange. Fa tena tsoroko aminareo fa rehefa teo ny mpanaovana an'le louange nisy zavatra namay tanatin'ny tenako ary izy namay ny fangaro. Ataoko aminareo imaginez que c'est comme un VIX chaud après rafraîchissement. Nandrakotra n'iny épolako iny vatatenako ray manontolo. Dia nandeha foana ny louangeako. Rehefa afaka amin'izay le chaud et rafraîchissement amin'izay tena tsoroko aminareo fa tena c'est pas comme moi qui est fatigué tout à l'heure. Tena teo ampanaovana louange tena tomany tena ohatry hoe velona anao Jesosy. Tena aiza le tena nipitipitika le arerahany, nipitika izy teneniko aminareo zany nipitika. Dia teo amin'izay zany nanomboka amin'izay louange et tout ça dia lasa niverina que la façon que je priais comme d'habitude. Ary tena tsoroko aminareo fa tena tampanaovana prière, tampanaovana louange satria anatin'ny salonko zany ohatrany misy lumière zay. Dia ohatrany imagineko hoe peut-être io lumière io ve mireflet ao anatiko dia fananiko mihitsy naoko mihitsy le lohako za nanao an'le ange dia mbola hitako le lumière. Tsy voazavako aminareo fa tena hitako hoe velona, tena velona Jesosy. Je sais pas comment je vous dire mais velona. Tsy voazavako aminareo mihitsy le izy. Ary rehefa vita azavavaka anahy mbola naharitra ela. Dia rehefa niakatra teo rehefa andeha atory amin'izay za ohatrany nisy il a des choses qui parlaient à mon esprit pour que j'ai écouté la prédication. Les prédications efa tao attiré teo tena tonga saina dia naza teo amin'ny fandriana zany nihaino les prédications nefa fa je regardais l'heure, c'est presque 1 heure. Tonga
tonga saina fa tena ozy Jesosy hoe tena velona anao Jesosy tena velona. En plus je me réveille le matin tena hitako hoe en forme mihitsy aho fo tamaraina. Je me réveille le matin nandeha tamin'ny endroit secret tsy afaka tanatin'ny foko tato le zavatra nataony Jesosy hier soir. Et teo ampanaovana louange, je pleurais comme un bébé. Tena hoe nisaotran'i Jesosy aho tena teneniko mihitsy Jesosy hoe tout ce que tu m'as fait hier soir c'est extraordinaire et inexplicable. Ary za mihitsy tena nangataka tamin'i Jesosy hoe tsy maintsy hoentiko témoigneko amin'ny assemblée mihitsy hoe io zavatra nataonao amina omaly alina io mba anomezako courage ny peuple rehetrarehetra dans l'assemblée hoe mba hivavaka na dia eo aza ny arerana na iny ohatrany hoe misisia foana mangata foana era mitsisika mangata ohatran'ireny nataony Élysée tamin'ny Élie reny ohatrany hoe misisia foana fa tena tsy lalodalovana ny sofon'i Jesosy fa marina. Dia gloire ho an'i Jesosy. Amen.